Tafiakatra efatra ariary ny vidin'ny charbon. Raha 5,000 ariary sy 3 ariary ny vidin'ny charbon teo aloha dia tafiakatra ho 4 ariary indray izy zao satria niha entitra ny tompon'andraikitra mitantana ny ala hoy ireo mpivarotra teny Anosy Zato. Araky ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy dia 7,500 tonna isan'andro ny filana charbon ary 7,7 isanjato ny tokantrano ao Andrenivohitra izay mbola mampiasa azy avokoa. Izao moa dia tafiakatra 4 ariary ny vidin'ny charbon. Ilazany zavatra be deabe moa isika ato anatin'ity video ity fa mialohan'ny ilazantsika izany zava-drehetra izany dia mbola entanina toy ny mahazatra foana ianareo abonné vetivety ny chaîne atsika ary asio j'aime ny video indrindra azadino ihany koa ny mametraka ny komantera ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany hirsoantsika amin'ny resaka zay ataontsika ndao ary toboky lahy ndao ary toboky vavy abonné vetivety ary ny chaîne atsika. Raha araka ny loharanom-baovao izay hita tao amin'ny polisim-pirenena malagasy moa dia tratra ireo mpangalatra jiro teny Antohomadinika. Nirifatra nitsoka ireo roa lahy mpangalatra jiro mandeha amin'ny heran'ny masoandro izay manazava ny tanàna teny Antohomadinika rehefa tratran'ny polisy ny andro ny 24 Jolay lasa teo tokony tamin'ny 12 ora alina. Voasambotra niaraka tamin'ny jiro vao avy nangalarina ity lehilahy 13 taona ity fa ny iray kosa tafaporitsika tanatin'ny elankelan-trano. Noentina avy hatrany tany amin'ny bureau polisy ity lehilahy ity mandrapahany loranazy eo amin'ny fampanoavana. Manoloana ity zavatra ity moa dia tsy hainy tsy saotra ny mpitandro ny filaminana satria manao ny aintso zavatra amin'ny fampandrinany fahalemana izao tratra ireo mpangalatra jiro teny Antohomadinika. Fa ny malaza any velany kosa izany hoe ny malaza any amin'ny firenena matanjaka raha ny marimarina kokoa voan'ny Donald Trump tamin'ny habantsiranana ny Europeanina. Ny fanaraka ny filoha Amerikanina Donald Trump sy ny lehibe ny vondrona Europeanina Ursula von ny afako maly fa 5,000 isanjato na habantsiranana alohan'ny entana avy any Europa izay miditra ao Etazonia. Nanaiky koa i Europa hividy vokatra amin'ny angovo mitentina 770 ary 900 fampiasam-bola atao any Etazonia. Andro vitsivitsy aty aorina dia betsaka ny mpitondra any Europa mitezitra tahaka ny Victor Orban izay nilaza fa nataony Donald Trump sakafo maraina i Ursula von. Itsy ankilany koa ny Frantsay dia tena tsy faly amin'ny otranga io. Misy koa nefa no manaiky tsy sazoka tahaka ny Almanina sy Espagnola satria aleo ny fifanarahana tsy mahafapo toy izay fifandonana ara-barotra raha araka ny filazan'izy ireo. Ka izany zava-misy izany no ilazana fa hoe voan'ny Donald Trump tamin'ny habantsiranana ny Europeanina. Nilazalaza ny zavatra izay malaza any velany moa isika teo fa mbola ilaza ny malaza any velany hatrany indray isika amin'ity manaraka ity. Kandida indray i Alassane Ouattara izay telo amin'ny 20 taona. Nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny filoham-pierinasany Côte d'Ivoire Andriamatoa Alassane Ouattara fa kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny volana Oktobra izao indray izy. Nilaza moa ity Andriamatoa filoham-pierinasany Côte d'Ivoire ity ny hoe sady mamela ahy ho kandida ny lalam-panorenana hoy izy satria lasa afaka milatsaka indro izy taorian'ny fanovana ny lalam-panorenana tamin'ny taona 2020 no sady salama tsara koa na dia efa 20 taona aza ity Andriamatoa filoha ity. Tsara ho marina mikasika any ity filohan'ny Côte d'Ivoire ity fa efatra hilatsahany izao saingy tsy nisainy ny mandata alohan'ny fanovana ny lalam-panorenana. Tsy maintsy lazaina sy zarena moa iny zavatra malaza any Côte d'Ivoire iny ny hoe kandida indray i Alassane Ouattara izay 20 taona sady mamela azy hilatsaka malalaka ny lalam-panorenana. Rehefa avy nilazalaza sy niresadresaka ny mikasika aniny vaovao malaza any Côte d'Ivoire iny isika ndeha ary sika hilaza indray ny zava-misy ao a Madagasikara tanindrazana raha araka ity loharanom-baovao izay navoaka ny 24/24.mc ity. Resaka fanadinam-panjakana baccalauréat moa izy ity. Hivaly mialohany 20 Aogostra ny baccalauréat. Farafahatarany ny 20 Aogostra izao no hivaly ny fanadinana baccalauréat 2024 hoy Harinaivo Hajasoa Ralaivao ilay talimisahana ny fanadinam-panjakana nasionaly. Mizotra tsara ny fitsarana ireo taratasy-panadinana anireo mpiadina manerana ny nosy
mihitsy hoe atranony nambarany. Eny na dia mbola misy aza ireo mpiadina avy amin'ny sampana teknika sy teknôlôjia mbola miatrika izany amin'izao fotoana izao. Izany moa ny fanambarana izay nambarany ity talemisahana ny fanadinam-panjakana ity. Voaresaka atsika ihany koa ny mikasika aniny fivalian'ny fanadinam-panjakana baccalauréat iny sy ny daty izay ivohany izany valim-panadinana izany. Ndeha arisika hilaza indray ny tohiny ilay raha benetsy ny mikasika ny base toliara. Raha araka ny loharanom-baovao izay nisoratany Cool TV FM moa dia olona miisa enina hiakatra fampanoavana ny androany maraina. Olona miisa enina iely arabe vahiny sy ireo olona dimy hafa anatin'ny selile de crise diovy i Madagasikara no nalaina ambavany tao toliara ary hiakatra fampanoavana ny androany maraina. Voalaza ihany koa dia tsy ho isan izany ireo mpanao gazety miisa roa dia ny mpanao gazety ny Cool TV FM toliara sy ny mpanao gazety ny radio televiziona sy teny. Ireto mpanao gazety ireto moa dia alina tamin'ny 7 ora sasany izy ireo no nalefanody rehefa norarana fatratra tsy hamoaka ny fitarenan'ny mponina nofafana ny sara hatramin'ny tao anatin'ny finday zay vo nalefanody ireto mpanao gazety ireto. Arantsika ato anatin'ny ity chaîne ity ihany no mety hotohiny ity vaovao ity sy ity zavatra malaza ity. Fa ity loharanom-baovao izay navoaka ny Vatovavy info official ity kosa dia ankizy 500 hanao camp de vacances. Tsy manana fafana andehanana hanao fialan-tsasatra ireto ankizy miisa 500 ao mananjary ireto ka nofidiana hiatrika ny camp de vacances ao Betania Benedicta mandritra ny ity herinandro ity. Ezaka manoka ny diocèse ny mananjary sy ny tetikasa sekoly-maintso diocèse izy ity no sady famerenana an'izay efa nataon'ny père Antoine Bicole teo aloha araka ny fanazavany évêque José Alfredo mo ity zavatra ity. Efa maromaro moa ny zavatra izay efa voalaza sy ny zavatra izay efa nozarentsika tato izay fa ny holazaintsika manaraka no sady faramparany indrindra dia ity vaovao mahoraka sy vaovao nalaza ny andro vitsy mahery lasa ity. Izy ity moa dia resaka fanesorana ministra izay anisan'ny tena nalaza ka tena nalaza tao a Madagasikara. Nisorona ny ministry ny fitaterana Andriamatoa Valérie Ramonjavelo. Namoaka didim-panjakana ny filohan'ny Republika manafoana ny fanendrena ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro tsy iza moa izany fa Andriamatoa Valérie Manambahoaka Ramonjavelo. Notendrena hitantana izany ministera izany vonjimaika ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta tsy iza moa izany fa Andriamatoa Antsain Christian. Inona ny vaovao, inona ny malaza, izany fanontaniana izany no antony mahatonga isika mizara tsy tapaka ny zavatra rehetra mandalo ao a Madagasikara eny na any ivelany aza mba hahatonga isika havaly izany fanontaniana izany. Betsaka ny zavatra izay efa voalaza ka tsy valamparana intsony ka hoya hoe ajanona tsika hatreko ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia makasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iaty misesisesy zay fa tsy halavanay resaka hametra beloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.